Fety lehibe ho an'ny sekolim-pinoana ny fetin'ny Pentecote ahatsiarovana ny nidinan'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly mpianatry Jesosy. Etsika mifandraika amin'izay indrindra no nikarakarain'ny mpianatra tetsy amin'ny lycée Saint-Antoine. Pentecosta Fiderana niavaka amin'ny fankalazana ny fetin'ny Pentecosta tamin'ity taon'ity ho an'ny sekoly Saint-Antoine etsy Ambodivono. Fampisehoana tsehatra ny nentin'ireo mpianatra ao amin'ny classe de 11e hatramin'ny 7e nanehoana izany fety lehibe eo amin'ny finoana kristianina izany izay ankalazaina rapitso alahadin'ny Pentecosta. Notsinjaraina ho nanana ny anjara birikiny tamin'izany etsika izany avokoa ireo sokajy-taona mpianatra ka ny classe 11e sy 10e dia nanolotra vezokira fiderana. Ary tantara masina tsehatra kosa namelomana indray ny tantaran'ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona hatramin'ny fahaterahan'i Jesosy Kristy no naseho amin'ny mpianatra ny classe de 9e hatramin'ny 7e. Tao amin'ny efitrano malalaka ny sekoly nanaovana ny fampisehoana izay notronin'ny ray aman-dreny sy ireo vahiny maro nasaina ary ny mpanabe sy ny mpianatra rehetra. Nanao ny kintana koa izy.